Tonga so daholo Zanagasikara penana romantika isika menakavy tsara ny manao romantika tsy vidim-bola izany satria voalohany miadana ny sainao rehefa mahazo ilay olokoloka malefaka sy mahazo fitiavana fa mivadinao ianao dia vitanao tsara fa na ianao ary za maniry kintana mahafinaritra izay tsara ny roa noho ny iray. Inona ilay romantika ho an'ny mpivady zany eto matoa ny lehilahy naka vady iaraka ifameno dia tsy mahavita tena zany lahy tsy vitany lahy zany hoe lahy reraka fa avy miasa avany dia avy eo lahy rehefa avany mbola vao andeha tsena vao andeha atsaka vao andro hanina vitany lahy hoe zany tsy vitany lahy zany fa tsy maintsy lahy miandry amin'ny madama anao an'izay. Ho andry koa la princesse mila lehilahy ihany koa ndry fameno andria satria ny tokantrano tsy efa nirery raha indry rery no amelona zanaka sarotsarotra ihany koa le izy ka raha matsika eto Madagasikara kely ambany. Inona ary ireo karazana romantika mandro ho an'ny vehivavy aloha eto zany natoko mandro sakafo madama lasa lahy mitsangana mandeha somary kapoka kely ravim-body milalao kely nono manafosafo anazy mikitikitika kely anazy eo am-pandrahoana sakafo ao 2 minitra kely na 10 minitra kely samy manao tositosositsika 2 minitra kely eo ho hitany lahy tsara fa raha alina tonga dia manokatra fe. Mandro hanina indray izy ohatra dia mandeha make manandrana tsira kely dia andramana lahy dia somary fahanana kely i madama fa mahana kely ohatr'izay dia sady mifanoroka kely avy eo izay dia efa romantika izay na manandra tsira kely na miaraka mandro sakafo mihitsy ary nareo anankiroa ekena ny lehilahy tsy manana l'expérience hoe manatraikefa ny fandrahoana sakafo mamila mifanampy mivady ihany lahy satria ny vehivavy amin'izao vaninandro izao nge miasa daholo ihany koa dia eo zany lahy mila miezaka fanampinampy kely anazy na dia manasa vilia ary manasa vilia zany tsy tokony hifanjanany matoa nanangana tokantrano ny lehilahy sy vehivavy anankiray dia nareo anankiroa no mila mifameno amin'ny tokantrano tsy misy hifanjanana zany. Ny fitazana zaza i madama sady matsaka no mikenikenina no mbola mibabizaza no sady manasa lamba lahy mipetraka amin'ny efitrano ao dia possible ve zany lahy fa hoe raim-pianakaviana afa tamin'ny andro taloha miaso hivadiny lahy io tsangana zany lahy tazao ilay zanakareo zanaka nerahana nanamboatra io andany lahy mitaiza zaza mandry mavitan'ilay kenikenina vitany lahy tsara fa misokatra amin'ny fera alina. Amin'ny alalohan'ny atory sasany tonga dia famelamosina be zany ka alana lava molotra be ohatr'ireny molotra tsy hay hoe molotra inona ireny molotra horera sa molotra vampira dia ialako moa zany te hikasika fa matahotra dia ohatrany samy famelamosina tsy mpivady mihitsy zany tompoko amin'ny andro alina ianareo anankiroa ao no fampiresaka zavatra ny tokony atao rapitso sy ireo zavatra nandalofana nandritra ny tontolo andro azavaina mandritra ny alina daholo ny olona rehetrarehetra rehefa matory amin'izay avy eo mivandy olana rapitso maraina samy fo mamirapiratra raikitra amin'izay ny lely izay no atao mpivady. Rehefa maraina indray mifoha ianareo anankiroa andeha hiasa tsy maintsy mifanoroka kely dia mifaminana kely izay aloha vita izay dia samy miparitaka amin'izay tany alehany ihany. Rehefa elanelan'ny andro eny nareo mivady mba mifandefa mesazy kely mba mifandefatra afatra miafina kely mba anisany mba mampiakatrакatra ilay tontolo andro efa makarary andoha dia mba mahazo afatra miafina avy any amin'ny vadinao dia naniry kintana kely ianao izay nge ilay romantika tsy mila vola be zany kanefa dia sarotra amintsika malagasy manao anazy no izany zany ny mpivady. Aza mieritreritra ianao hoe rehefa lasa manambady ianao dia tsy mila fanome fitiavana intsony ao indrindra ianao vao tiana mila fanome fitiavana satria ny adi-piainana ny fameloman-janaka zany dia mampisaraka mpivady zany lasa ohatry ny makaleo anao ilay tokantrano kanefa tsy afa manoatra ianao ka mba hampiadana anao anatin'ny tokantrano dia mila ataonao zany hanafanana ny fitiavanareo mivady satria nareo koa nge mila manala asa maso.